Mankasitraka anao mbola mampiatrano ny televiziona malagasy atao anatin'ny vaovaon-tsary ka raha sendra tratranay mpisakafoanana indray ianao amin'izao ora izao dia raranao azo tomana sady manasa ihany anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao. Mbola nahazonahakim-baovao dia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany amin'iny faritra Androisy Anosy iny vita tanteraka ny ampan-dalana mirefy 5.7 kilometatra miainga amin'ny fokontany Ebakika ao anatin'ny komina ambanivohitra Mahatalaky makany amin'ny renivohitry ny faritra Anosy izany hoe miazo ny taolany aro izany. Ity fotodrafitra sy ity aza no hatsaraina tamin'ny alalan'ny PACFC andiany voalohany ahafahan'ireo komina manodidina mivoatra amin'ny lafiny ara-toekarena fa indrindra ny lafiny varotra sy ny famoam-bokatra tany an-toerana moa izany mazava ho azy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara netokana izany tamin'ny fomba ofisialy omaly izay ka hoentin'ny Seladonisy Elizarasana tahiry amintsika. Azo aminazy dra selagny dia malaky dia aminazy tena soa tena tsara le lalana amizao koa tena nia tsara satria raha ohatra ka miala veto mandeha manantena zao raha ohatra ka mandeha 4x4 miala veto amin'ny 4 maraina amin'ny 7 hariva vao tonga ny manantena nefa amizao eo amin'ny 3 heures de temps eo fotsiny manantena amizao defa sorana amin'ny fitondram-panjakana sorana amin'ny Union européenne sorana amin'ny Banque africaine de développement afa-pahasahiranana faly vao valovolana vonosa dia fa tonga eto dany fanavaozana mitokana ny fitondram-panjakana ka be dia be ny tombosoa sady voalohany endriky ny tanàna no mahamoramora kokoa zany ny fifandraisan'ny commune amin'ny commune izay raha vavy mifanila aminy sisy zavatra mandalo sarotra an'izany. Araka izany dia tombony maro no azon'ireo mponina manamora ity lalana RN12 mampitohy ny renivohitry ny faritra Anosy sy ny distrika ny Vangaindrano ity. Vita tanteraka ny ampahan-dalana mirefy 5.7 kilometatra miainga eto fokontany Ebakika komina ambanivohitra Mahatalaky makany Taolagnaro fotodrafitrasana orona tamin'ny alalan'ny tetikasa fanatsarana ny lalana ho an'ny fanamorana arabaritra andiny voalohany na PAFC 1 vasiny vondrony Europeanina sy ny Banque Africaine ho an'ny fampandrosoana vola. Tonga nitokana izao fotodrafitrasa izao taty an-toerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrinirina Mikael niaraka tao amin'ireo délégation notariny. Andro lehibe ty satria napijaly atsika lahata Fort Dauphin hatra amin'ity toerana itoy mbe mitohy hatragny amin'ny baky mbo hitohy avao vita hitohy io fa misy vita koa aloha agny hitohy io mba hipody avao koa zay hitokagny magnaraky. Ny faritra atsimo faritra managny mahizy azy avy agny zahay avy agny Androy mandeha eto Anosy koa zao tsika avy eto isaorana manokana eto ny vondrona Europeanina izay nisoloan'ny vazaha amin'ny teny gasy teo igny tena zahay fanjakana malagasy dia vonona hiara-hiasa amin'ny Union Européenne isanandro manaraka ao moa zany satria izy ty cofinancement zany hoe misy organisation roa namatsy azy dia ilay ny kabary voalohany teo misy olo tena ny Banque Africaine de Développement na ny BAD zay hitatsika amin'ny alalan'ny projet PACFC eto ty isaorana manokana eto koa ny BAD zay reharehatsika afrikanina fa dia mampiasa finaritra atsika ry vahoaka ny Ebakika Mahatalaky mandromondromotsy tezao fananatsika io mahaiza atsika saropiaro amin'ny fananana iombonana. Ho tohizana hatrany ny ezaka vita amin'ny alalan'ny fandaran'asa PACFC 1 mba ahafahana manatratra ny tanjona. Raha tsy heviny hatrany moa dia mampitohy ny distrika Roadota ny lalam-pirenena RN12 ny Taolagnaro sy ny distrika ny Vangaindrano.
ankoatr'ireo fotodrafitrasa lehibe nodokanana sy natomboka tany amin'iny fatra nosy andro iny tatao anatin'ny 3 andro dia nisongadina manokana ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo sokajin'olona marefo nambarany misy ny mponina fa efa misy ny fiahiana ara-tsosialy maharitra ary ao anatin'izany no ampiasaina ilay registra sosialy tokana izy ity izay rafitra natao indrindra ahafahana mamantatra sy mametraka anaty lisitra ireo tokantrano tena marefo mba hahazoana manampy azy ireo amin'ny fomba mangarara sy mahomboka ho fanatanterahana izay politika sosialy izay indrindra dia efa nisy tokantrano marefo misy 570 ahitana be antitra sy manana fahasembanana no sitraka fanampiana ara-tsakafo tao anatin'ny fandalovan'ny minisitra tany an-toerana Jean Baptiste Taitsina Minjoro no ampity izay vaovao izay tany Amboasary Atsimo. Tokantrano marefo miisa 570 izay saika be antitra sy manana fahasembanana avokoa no nisitraka ny fanampiana ara-tsakafo, vary, menaka, ronono ary siramamy avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina. Tonga ifotony nanolotra ireto fanampiana ara-tsakafo ireto ho an'ireto be antitra ny ministra ny mponina sy ireo mpiaradia aminy ny solombavambahoaka voafidy aty amin'ny distrika amin'ny Amboasary Atsimo roa amin'ny rahalahy ary ny lehibe ny distrika aty an-toerana. Ao anatin'ny programanasa ny filohan'ny repoblika fanamboarana Madagasikara dia tsy nitokana fotodrafitrasa ihany izy fanjery maha-olona ihany koa izao hetsika ataontsika izao ka nanolotra an'ireto mahakama ho an'ny olona eto Amboasary izay miisa eo amin'ny 7500 isa eo tokantrano misitraka anazy ary koa efa misy koa ny fijerena ny fotodrafitrasa maharitra ary fiahiana ara-tsosialy maharitra ho an'ny mponina eto izany efa misy mpiara-miasa eto no mandray an-tanana ao anatin'izany ny registra sosialy tokana izay nahafana nijery ny lisitra mba ho marina ny lisitra ho an'ireo tokantrano tena marefo. Tanjona moja ao anatin'ny fiahiana ara-tsosialy tsika mijery maha-olona marina fa eo fotodrafitrasa fa tsy maintsy jerena koa ny filana mamaiky any olona izay tena hitantsika fa efa ao anatin'ny tena fahasahiranana ary indrindra ao anatin'izao akatoko ny fetiny fahaleovantena izao dia tsy manadino fitondram-panjakana fa mitondra izay vatsy kely izay ahafahana mba mifety daholo. Afa-pasahiranana ireto ray aman-dreny ka nisaotra ny fitondram-panjakana ankehitriny. Efa misy ihany koa moa ny lamina manokana ho an'ireo kominy sasany izay mbola tsy nahazo tamin'ity androany ity. Ny tanjona ao anatin'izay moa ny ramatoa-ministra dia samy hahazo ny andrany avokoa ny komina 80 aty amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Izay ny akom-baovao mahakasika ny fampandrosoana ny faritra Atsimo nosy iny fa hiditra lafim-baovao hafa isika araka ny fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Andrianary Mikaela nandritra ilay fandarana manokana izay nataony dia androany hariva no nananga ho an'ny Moscou renivohitry Rusia no fitsaboana ny toerana itojo izay tsaroantsika tsara ilay lehilahy miara-ny fanampozinana teny Ambohimalaza ary mbola tsy sitrana izy hatramin'izao. Anisan'ny hoentina ny ankoho hiaritiana ilay mpanao gazety voatifitra teny Andrefan'Ambojanahary nandritry ny tolona tamin'ny faraparan'ny taona 2024 teo. Izao dia vokatry ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny Fédération Russie no ahafahana mandefa azy ireo ary ny fanjakana rosiana no hiantoka ny lany rehetra amin'izay fitsaboana izay. Ny solitena ny fitondram-panjakana nanatitra azy teny amin'ny seran'ny mpiara-manidina Ivato moa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta teny ihany koa ny Tia Mavasy Findra Andriamalala mitaritra amintsika ny vaovao. Efa vonona tanteraka ry zareo Rosianina mikasika ny fandraisana tanana azy amin'ny rahalahy reto amin'ny fanohizana ny fitsaboana. Fiara-manidina manokana avy any Rosia no hitondra azy ireo hiainga eto Madagasikara hiazo any Moscou. Efa samy nandalo fitsaboana hitojo izay isan'ny niarambona tamin'ny raharaha Ambohimalaza sy hiaritiana ilay mpanao gazety voatifitry ny telo manoloana ny Toby Ratsimandrava nandritra ny tolona. Ho an'ny tojo manokana dia efa notsaboana indroa tao Maorisy izy sainga ankehitriny dia miverina tsy salama indray. Hiaritiana kosa dia ny volana Marsa lasa teo no fantatra fa tsy maintsy mila fitsaboana any ivelany. Izy teo nagaga be fa maninona izy misy an'izao dia nijery inona afaka atao dia nantany devis satria dia tao amintsika zany tsisy solution exacte tamin'ilay izy dia nefa azo ilay devis voalohany azy tamin'ny Inde dia $45,000 ilay devis, izany hoe efa miliara maro loatra ka sarosarotra ny antsika an'izany.
Ny fanjakana Rosiana amin'ny collaboration nisy Madagasikara dia Rosiana miatokanay ray manontolo ny sakafo na ny logement na ny ino anaty fitsaboana. Raha tokony ho izy izany taoriana nisy dia nandeha tamin'ny le évacuation sanitaire fandroana tokony efa miverina tany indray izy izany tamin'ny janvier 2026 fa noho ny etomanana izay tsy nisy dia mbola tsy afaka nandeha tany izy. Dia nanapa-kevitra moa ny fitondram-panjakana izay isaoranay be da be raha-poeran-tsaina ny fandraisana tanana ny fitsaboana anazy hatramin'izay izany ka hatramin'izao. Izy olo tena fitondram-panjakana nanatitra azy amin'ny rahalahy teto amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny tena antony dia io malagasy no naratra tamina zavatra tena hoe ny anankiray moa anatina tolona, ny anankiray kosa zavatra hatramin'izao tsy fantatra hoe inona, tsy afaka mijery fotsiny ny fitondram-panjakana, tsy afaka hiteny fotsiny hoe ohatra hoe fety privé tany io fa zanaka malagasy no marary tena tsy maintsy raisiny eny andraikitra ary tena zavatra grave le zavatra tena farany sarotra tsy vitantsika eto dia ngamba kosa ataoko hoe rariny ho fitsanjovana ny tanorantsika sy ny mahamalagasy atsika ny fandraisana tanana ny zareo iantoana ny fitsaboana ny zareo any toerana. Ny antony hoe Rosia dia ny fiarah-miasantsika moa zao mihamafy mazava iny tsy afenina amin'ny vahoaka malagasy ary ny Rosiana tena tonga dia nanolo tanana hoe ao ary hanaovanay anazy raha ohatra ka tena hoe ilainareo ny fanampiana dia vony zay. Izao fandraisana tanana izao dia manamafy ny fiarah-miasa ny Madagasikara sy Rosia izay tsy mijanona amin'ny fiarah-miasa raha miaramila fotsiny ihany fa mivelatra amin'ny sehatra maro. Tsarontsika tsara moa fa ny fihinanana sakafo no anisan'ny nampiarary ny tody sy ny namany sy namoizana olona maro herintaona lasa izay fa anatin'ny fisorohana ny famoizana ain'olona sy faharariana olona ao anatin'izay fihinanana sakafo izay indrindra taoriany ny sin'ilay tranga fampizinana sakafo tany Antsirabe sy teto Antananarivo noho ny fihinanana hena voahodina na charcuterie dia nidina nanaramaso ny entana mihidy eny anivon'ireny toeram-pivarotana lehibe na grande surface hoe ny filazantsika azy ny ministera ny varotra sy ny fanjifanana andritr'izay dia nogiazana avokoa ireo hena voahodina natao ny fakana singa avy amin'ireo entana ireo alefa hoteliana eny anivon'ny laboratoire araka ny vaovao tanteriny Rivara Vaonarivo sy Hery Rakotomalala. Toeram-pivarotana lehibe maromaro teto Antananarivo toy ny teny Tanjombato, Dalatamaty, Antsahabe sy tany amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy no nanaovan'ireo komisera sy mpanara-maso ny varotra sy ny fifaninanana eo anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana vidinana ifotony taoriany ny sinatranga fahabozinana ara-tsakafo azo avy amin'ny fanjifana hena voahodina na charcuterie tany Antsirabe sy teto Antananarivo. Nogiazana avokoa ireo vokatra hena voahodina teo amin'ny toerana natokana hivarotana azy ka alefa hoteliana any amin'ny laboratoire. Namafisina ny fandraisana andraikitra avy eto anivon'ny fanjakana sy avy eto anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana taorinan'ireo trangana fahabozinana ara-tsakafo izay azo avy amin'ny alalan'ny fanjifana n'ireo hena voahodina na koa ny charcuterie izay nitranga tany Antsirabe sy teto Antananarivo ary maro ny fepetra noraisina taorinan'izay tao anatin'izay ny fanakiazana ireo entana izay neverina fa ho antony na koa nahatonga an'izay fahabozinana ara-tsakafo izany ary nisy ny singa zany nalaina tamin'ireo entana ireo nentina nanaovana fitiliana teny anivon'ny laboratoire maefa makasika izay ary eto ampiandrasana ny valin'izay ny fitiliana izany isika amin'izao fotoana izao. Ka ankoatran'izay anefa dia nandray fepetra koa izay teto anivon'ny ministera ny varotra mba anakantona aloha vonjo maika ny toerana natokana hivarotana an'ireny hena voahodina ireny na koa ny charcuterie ao amin'ilay magazay izay fantatra fa novidiana n'ilay mpanjifa ilay hena voahodina natonga ilay fahabozinana ara-tsakafo ary mandeha ny fanadihadiana ankehitriny ary miankina amin'ny valin'izay fitiliana izay ny toyan'ny makasika an'ireo entana izay voakeja ireo. Etsy andaniny dia mandrisika ny mpandraharany ny ministry ny varotra sy ny fanjifana mba hanazatra ny lalana velona mifehy ny varotra ary ny mpanjifa mba ho mailo amin'ny fanjifana ireo entana amidy.
mandrisika antsika mpandrara ny tenako hiaro hatrany ny kalitao ny entana izay omentsika nireny mpanjifa ireny ho jifainy anaja ny tahiriny atsika na koa ny chaîne de froid satria tsy fanajana izany dia mety ampidi-doza na koa hiteraka bakteria izay mety ampidi-doza ny fahasalaman'ny mpanjifa. Ankoatran'izay ihany koa dia tsara ny manabe antsika mpanjifa ifoana mba ho mailo hijery hatrany ny daty sy ny kalitao ny entana izay jifaintsika ary indrindrindrindra tsy salasala ny toroka ty amin'ny ministeran'ny varotra raha ohatra ka misy tranga mampiayay mba ahafahanay mandray ny fepetra mahakasika an'izay ka omeko atsika eto ny laharana maintso zany mba ahafahantsika mifandray mivatana amin'ny avy eto amin'ny ministeran'ny varotra dia ny 034 05 513 16. Tao anatin'ireo volana izay no hamafisina ny fanarahamaso eny anivon'ireo magazay lehibe sy ireo magazay eny anivon'ny tompon-tsolika teto Antananarivo. Entana lany-daty maro toy ny ronono, biscuit, chocolat, ary charcuterie no tratra ka nogiazina tamin'izany. Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany mitoy ny ezaka fanatsarana izay sehatra ny fizahantany izay eto Madagasikara ary anisany nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ilay salon ITM andiany fa 424 ny label de qualité ho apetraky ny HCM sy ny sehatra numerika JIT.MG ny tanjana ao anatin'izany dia ny hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ampitomboana ny fahitan'ireo mpizahatany ny trano fandraisam-bahiny madinika sy ireo maison d'hôte manerana ny nosy izany izay efa manaja ny fenitra sy ny kalitao takina amin'izany araka ny vavao Angony Mamso Hortensia. Nametraka ny label de qualité ny AGM HCM mba hampisongadina ireo maison d'hôte ny gîte ary ny maison de charme na ireo trano gasy manaja ny fenitra takina amin'ny fandraisana mpizahatany. Izy io dia mari-pamantarana natao hanamafisana ny fahatokisan'ny mpanjifa sy hanavahana ireo toeram-pandraisam-bahiny manana tolotra miavaka. Niaraka natomboka tamin'izany koa ny fampivoarana ny sehatra numerika amin'ny alalan'ny JIT.MG izay ahafahan'ny mpizahatany rehetra mahita sy mamandrika mivantana ireo toeram-pandraisam-bahiny safidiny ao anatin'ny fikambanana. Plateforme natao voalohany ahitana anay kokoa satria ilay plateforme misy ny sarin'ny tranonay rehetrarehetra zany izay misoratra ao anatin'ilay plateforme pahana koa ilay izy manao réservation en ligne. Tsika zany satria kelikely kokoa no aeo anatin'ireny plateforme ireny dia izay no nanaovanay mihitsy zany AGM hoe ilaintsika mampafantatra bebe kokoa ny maison d'hôte eto Madagasikara sy ny maison d'hôte eto Madagasikara. Fitaovana hanamafisana ny fisian'izy ireo eo amin'ny sehatra numerika sy ampitomboana ny fahafana mahazo mpanjifa na eto an-toerana na avy any ivelany no antony ametrahana izany. Ka nandritry ny famelabelara-kevitra natao nandritry ny salon de l'ITM IHM tetỳ amin'ny CCI Vato no nanazavana fa ireo fitaovana roa ireo dia hanampy ny mpisehatra amin'ny fizahatany anatsara ny kalitao ny asany ampitombo ny fahitana ho an'ny tolotra atolona mba hanamafy ny fifaninanana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ho an'ny mpizahatany le label aloha zany le certification tiany olona kokoa raha ohatra ka misy reconnaissance internationale hoe de qualité ty trano ty satria le critère napetrany teo voalohany indrindra ianao zany efa tsy maintsy manana l'autorisation d'ouverture ny fahazahoan-drano ahafahanao manao an'le asa fa ny ao anatin'ny association anay tsy maintsy manana autorisation d'ouverture aloha izy rehefa miditra amin'ny association anay izy dia mahazo accès amin'ny plateforme de réservation io. Ankoatra ny fampiroboroboana ny maison d'hôte sy ireo toeram-pandraisam-bahiny madinika dia antenay ny fikambanana AGM HCM ahafahandray anjara amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisam-bahiny sy ny fampandrosoana ny sehatra ny fizahatany maharitra eto Madagasikara ny fisian'ny label de qualité sy ny sehatra ny JIT toanan'ny ministeran'ny fizahatany sy ny ONTM moa izao etsika izao. Fa nisandreo manana toera maro asidian'ny mpizahatany ihany koa Sainte Marie ary misy tolotra maro arosondreo mpandrarara mpizahatany anisany nampahafantarina nandritra izay salon ITM sy IHM teny Ivato ihany koa ny momba ny Sainte Marie manokana. Maritra Ramariko tsy fendrany malala. Ny fandalovan'ny baleine, ny torapasika madio sy mahafinaritra, ny arena ara-boajanahary maro samihafa, isan'ny mahasarika ny mpitsidika ho tonga ho Sainte Marie.
miezaka hatrany ihany koa ireo misehatra amin'ny fizahantany ny mampitombo ny tolotra omena sy mampafantatra izany amin'ny mpanjifa. Nous Sainte-Marie dia fantatra amin'ny baleine zay tsy ahivagna fa ny première apparition tao à Sainte-Marie dia tamin'ny le 10 juin teo ny première apparition na baleine nahitana baleine bosse sy ny requin baleine zay nandalo tao à Sainte-Marie dia ny resaka piraterie zay mampiavaka anay satria héritage ny Sainte-Marie zay piraterie zay tsy afaka ialanay amin'ny ma Sainte-Marie any nosy Sainte-Marie ny ampitombo ny mpizahatany any a Sainte-Marie ary koa ampiroborobo ireo zavakanto makanto a Sainte-Marie toa ny parka zay voisokatra ny conservatoire de la biodiversité de Sainte-Marie zay niandrandasany maro satria zay taloha tsisy tany a Sainte-Marie fa amizao afaka misitraka ny parka conservatoire biodiversité de Sainte-Marie any a Sainte-Marie. Dia misy site maromaro azo tsidihana ao Sainte-Marie toa ny any piscine naturelle zay pointe any avaratra any, ny baie d'Apany, ny circuit Pirateland na ny ahitantsika ny cimetière des pirates, ny Ilonaty zay nosy mampiavaka any Sainte-Marie. Ao Sainte-Marie koa misy ny établissement zay namorona concept zay mampiavaka any Sainte-Marie satria raha vao manorana ny andro dia sahirana ny mpizahatany tsisy zavatra atao, tsisy zavatra atao. Dia misy ny la taverne des pirates zay initié spectacle des pirates isaky ny vendredi zay afaka jifainy ireo mpikarakara voyage na ny agence na tour opérateur azo tsidihana isaky ny vendredi ao a Sainte-Marie. Marobe ny hetsika entina isariana ny vahiny ho tonga eto Madagasikara ary ho fampiroboroboana ihany koa ny fizahantany anatiny. Resaka vaovao ara-kolontsaina isika nanatanteraka velakevitra mandidina izay sehatra ny kolontsaina izay ny avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ka anisany nasongadina tao anatin'izany ny mahazava-dehibe ny kolontsaina izay fototra ampian'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izany niatrika izany tany Fianarantsoa ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Delra Irniana sy François Fanani kosa ny mampita ny vaovao amintsika. Valabe ny kolontsaina ny eto amin'ny faritra Matsiatra ambony noho izy mbola mitazona ny soatoavina maha-malagasy raha nambara ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny velakevitra ara-kolontsaina natao teny amin'ny efitrany malalaky ny ENS Andrainjato. Mpampianatra mpikarika telo mianadahy eto anivon'ny université-ny Fianarantsoa no nantanteraka ny famelabelaran-kevitra izay niompana tamin'ny aloha hevitra ny kolontsaina fototra sy hampinga ny fahaleovan-tenany Madagasikara. Nanasongadinina ny mahazava-dehibe ny kolontsaina malagasy ka nosindrina manokana tamin'izany fa harina sarobidy ho an'ny firenena ary mitana ny anjara toerana lehibe amin'ny fanamafisana ny maha izy azy ny malagasy sy ny fampiroboroboana ny fiarahamonina. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanolorana ireo mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra pikabary na vita ny fiofanana. Safidiana manokana eto no mahavalabe amin'ny kolontsaina izany faritra izany nareo ve tsy mahita fa tsara sy sy mahatsapa fasoa sy tsara ny kolontsaina mety mipaparaporosy teo. Raha misy faritra efatra amby eto Madagasikara ny ministeran'ny kolontsaina dia manambara aminareo sy mirearea fa raha misy ny faritra mbola mitazo sy tsy menatra ary mampiroborobo ny kolontsaina malagasy voalohany amin'izany Matsiatra ambony raha loatra raha ety atao izany aza menatra izay no mahatonga ny ministra Gasikara Fensoa tsy mandefitra mihitsy raha ny kolontsaina malagasy ho tsinitsinavina satria izay no Madagasikara mba ho Fensoantsika amin'akatobolato. Fa ianao rahona tsy ho Amerikanina manakizay fiara-daikina besileo fiara-daikina malagasy. Seora kolontsaina maro samihafa izay niompana tanteraka tamin'ny fanabeazana sy ny famerenana ny soatoavina no nandravaka izany. Tafiditra tanteraka amin'ny hetsika fanamarihana ny iray volany teny malagasy sy ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Izao no totosa moa dia ny fiarah-miasa tamin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny alalan'ny fitaleavana misahana ny maha izy azy ara-kolontsaina, ny fitalevam-patry ny serasera sy kolontsaina Matsiatra ambony ary ny université ny Fianarantsoa.
fa ity fanadihadiana manaraka ity kosa dia hoentina amintsika mampafantatra ny atao hoe solontenam-panjakana eo anivon'ny vondrom-bahoaka Paitra Itsinja Ra-Pahefana araka ny voafaritry ny lalàna 4.4 tsipika aotra raiky amby 20 tamin'ny 12 septambra 4.4 misy telo izany dia ny commissaire général ny no manentana mandrindra ary manara-maso ny asan'ireo sampandraram-panjakana anapary ampitondrana samihafa misy nga ex province Tananarivo tena tsy ex ny province fa tena mbola misy fa ny représentant de l'état dia eo anivon'ny province dia commissaire général andininy fa 5 milaza izy hoe le représentant de l'état représente le premier ministre chef de gouvernement ainsi que chacun des ministres membres de gouvernement raha zay zany ny voalaza ohatra zany zao tonga any amin'ny andray district anankiray tsika ataontsika hoe Mitsinjo tonga any amin'ny district ny Mitsinjo ataoko hoe talemparitra ny ponina sy ny firaisankina misy zavatra ndeha tokanina nandeha napaka ruban agny nefa lehibe ny district raha samby eo zany izy roa lahy matetika lempanahy ny olona hoe directeur régional no manokatra nyty amin'ny fomba official satria chef district de district ny Mitsinjo ihany ny nazy fa ny anankiray ty directeur régional zany hoe faritra boeny tsy diso le fisainana tsy diso le fieritreretana fa diso kosa izy eo anatrehan'ny lalàna satria lalàna milaza tsara fa misy olo tena premier ministre dikan'izany na sy ny ministre tsirairay mikambana ao anatin'izany gouvernemanta zany hanao ataontsika hoe décoration fa raha eo ministre ny intérieur dia satria igny ny soloan'ny tegna fa raha mbola membre ny gouvernemanta hafa ny tonga eo ka tsy nahazo tsodrany zany hoe tsy nahazo mandat avy amin'ny ministre ny intérieur mbola tsy azon'igny membre ny gouvernemanta igny ihany no manao ny asa fa mbola le solon-tegna mpanjakana no magnatanteraka azy raha ohatra ka tsy nahazo mandat spécial hoe anao efa membre ny gouvernemanta anao any Ambatoboeny tario io cérémonie io rehefa tongany zay vao le membre ny gouvernemanta tonga eo no magnatanteraka azy amin'ny anarany ministre ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ohatra zany hoe solon-tenan'ny premier ministre sy ny ministre tsirairay ao anatin'ny gouvernemanta zany ny solon-tena mpanjakana dikan'izany tsy azo iadian-kevitra hoe iza ny ambony raha ran protocolaire zay no resahina avy eo ary izy io tsy voasoratra fa ndraindray io fisolohan-tena io le voasoratra ao hoe premier ministre sy ny membre ny gouvernemanta tsirairay fa ndraindray io hatramin'ny filohan'ny pirenena dia solohan'ny solon-tena mpanjakana tena ty ankoatran'izay ny andininy faharoapolo amin'ny toko fahatelo dia milaza fa ny solon-tenam-panjakana dia tompona andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka
misy toko 5 ary 5 moa ity lalàna laharina faha 7 tsipoka 8 tamin'ny 12 septambra 7 mikasika ny fisolohan-tena am-panjakana ity. Enona fa mazava tamintsika tsara iny fanadihadiana sy fanavana tsara fantatra mientiny ambinitsoa Andriamanitra Veliny fa iresaka kely mahakasika ny mondialina isika ireo ekipa atao anatin'ny vondrana C indray no niatrika ny lalao voalohany ho azy omaly zany hoe tamin'ny ray maraina moa zany raha ny tena marimarina kokoa voatazon'ny Maroc Atsala 2-0 Brésil ho an'ny lalao faharoa kosa dia resy ny Écosse tamin'ny 3-0 Haïti ka ho an'ny fandaran-dalao amin'ny androany kosa indray dia ireo ekipa amin'ny vondrona eo no hiakatra kianja i Allemagne ion amin'ny Curaçao Côte d'Ivoire ifampitana amin'ny Équateur ity lalao faharoa ity dia Côte d'Ivoire sy Équateur no arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy zany hoe amin'ny roa maraina raha pitso amin'ny roa maraina zany ka ho arahantsika mivantana miaraka amin'ny fandarana manokana irahantsika hatrany amin'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena eto amin'ny televiziona malagasy amin'izay amin'ny roa ora maraina izay. Fa iresaka niakon'ilay fandalovan'ilay rivodoza gezany tany Tomasisika efa bolana lasa izay aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny fanarenana ny tanàna inona ihany koa nefa no lesona azo tsoahana isoroana ny mety ho fahavoazana goavana amin'ny fotoana fiverenana ny rivodoza zany amin'ny fotoam-pahavaratra amin'ny taona ho avy manaraka izany izay rehetra izay no anisany nanaovana jeritodika sy atrikasa manokana araka ny tatitra hoentin'ny Jean Fabrice Volatina solitena ny televiziona malagasy any Thomas. Fanombanana ny ezaka vita ny sehatrasa tsirairay ny aloha nandritra ary taorina ny gezany efatra volana lasa izay nijerena ny mety ho lesoka ho arenina amin'ny ambana manaraka atrikasa natao teto anivony ivitoerana fanarenana ny tanàna ny Toamasina nandritra ny 2 andro dia ny alarobia 10 sy ny alakamisy 12 ny volana jona 4 sorarivo teo natrehany resolitena n'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpamatsy vola. Voalohany indrindra aloha dia aloha ny teny fisaorana na totosa an'izao atrikasa izao ndretsana dia isaorana manokana ny PAM tamin'ny famatsiana arabola an'izao atrikasa izao isaorana manokana ny OCHA avy ao amin'ny système des Nations Unies tamin'ny fanoanana ara-teknika an'izao atrikasa izao ahafahantsika mijery inona ny lesona tsara azo ndraisina nandritra ny atrehana an'ireny cyclone gezany andalo taty amin'ny faritra atsinana an'ireny inona ny lesona tsara azo raisina inona ny olana zay tokony tadiavana vahaolana inona ny lesoka zay tokony atsaraina ahafahantsika manatsaratsara ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza eto Madagasikara hiatrehantsika ny topavaratra manaraka dia ny 7 Ny fanindran-dalana amin'ny atrikasa atao eto Toamasina ity ihany koa ny any Mahajanga izay samy faritra lasibatra tamin'ny fandalovany ny rivodoza ny fanesy teto Madagasikara ireny. Iresaka kely momba ny zaza isika ao anatin'izao ray volana ny ankizy izao ny zaza trizomika moa zany raha ny marimarina kokoa no resahantsika manokana androany. Raha ny taremarika dia iray amin'ireo zaza teraka 700 na 1000 no trisomie 21 taremarika maneran-tany izy io ary miambitombo ny isan'izy ireo nanomboka tany amin'ny taona 20 tany. Ny anton'izay raha ny voalazany manam-pahaizana dia noho ny fiovan'ny tontolo iainana ka mbola maro amin'izy ireny nefa no voahilikilika raha ho an'itsika eto Madagasikara manokana noho izay anton'izay indrindra dia anao etsika ny fikambanan'ireo ray aman-dreny sy ny mpiray-tam-po amin'izy ireny izay mivondrana ao anatin'ny fikambanana Mada Trio amin'ny 20 volana jona izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena entina nampiana ireny zaza trizomika ireny. Amira Andrianjasy fanirikely. Tsy mbola misy ny antotanisa ofisialy mikasika ny Sandro trisomie 21 eto Madagasikara fa raha ny taremarika maneran-tany dia tombanana ho zaza iray amin'ny 700 hatramin'ny 1000 teraka velona no manana izay fahasamihafana izay. Manomboka miambitombo nefa ny isan'ireo trisomie 21 maneran-tany na eto Madagasikara.
raha eto amintsika dia mbola betsaka ireo tsy mahafantatra tsara azy ity na misy mihevitra azy avy amin'ny ozon-drazana na areti mifindra sy ny sisa ka matetika voahelikiliky izy ireny hoy ireo ray aman-dreny sy ireo ray tampo aminy izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana na Madatrizo na Association Madagascar Trisomie 21. Tsy mbola misy ihany koa ny fijerena manokana ireto sokatsin'olona ireto ataon'ny fitondram-panjakana. Anisany antony mahatonga azy ireo anomana hetsika event 21 izay atao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 20 volana Jona izao, ahitana hetsika ara-panatanjahantena toy ny basket, ny pétanque sy lalao isan-karazany iarahana amin'ny tsy miankina. Fanamby apetraka araka ilay nitenena teo hoe fampiatiana ireo olona mitondra ny fahasamihafanana ny trisomie 21 dia ny vola voangona zany amin'io hetsika io dia entinay hividianana an'ilay atao hoe kit pédagogique inclusive hafakely izay hozaraina ezahana hozaraina zany aorian'ny hetsika amin'ireo sekoly tsy miankina ahafana mampisitraka fanabeazana zany ho an'ireo ankizy manana fahasalamafana. Raha tsy ahivy ny trisomie 21 dia aretina ara-pirazanana na genetika vokatry ny kopia fanampy ny chromosome. Raha 7 ho an'ny zaza normal dia misy 7 zany ho an'ny trisomie 21 satria misy chromosome 21 fanampiny. Tsy voatery zany hoe satria ianao trisomika dia trisomika ihany koa ny zanakao satria ilay dislocation an'ilay chromosome ao anaty amin'ny fotoana maha akibon'ilay reny an'ilay zaza no tranga dia iny zaza iny ihany no trisomika. Izy ireo izay hita amin'ny endrika ivelany toy ny fananana toe-batana botabota fohy ary manana maso didy. Somary marefo izy ireo saingy raha ny amin'ny tany mandroso dia efa mahatratra 10 taona ny taha-pahavelomana ho azy ireo vokatry ny fandrosoan'ny fitsaboana. Hetsika fanampiana zaza trisomika izay fa mbola maro ihany koa ireo ankizy tanora ho an'ny eto Madagasikara ihany no miatrika fahasairana anara-bola ka voatery mampiantona mandao ny fianarany alohan'ny fotoana ka ho fanohanana azy ireny indrindra dia manohy ny fandarana asa fanaony isan'ny taona ny fikambanana directeur dia amin'ny alalan'ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra izay nahazo vokatra tsara izany fanampiana izay mikendry indrindra ny hanomezana fahafana bebe kokoa ireo tanora no fianarana sy anatratra ny tanjony araka ny vaovao teny amin'ny sortansia. Anisan'ny fanalahidy ny fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana. Na izany aza dia mbola maro ireo fianakaviana no sahirana amin'ny fiatrehana ny saram-pianaran-janany. Ho sehatrin'izay dia manohana ireo mpianatra mendrika isa-paritra ny fikambanana directeur dia amin'ny alalan'ny fanomezana vatsim-pianarana natokana ho an'ireo mpianatra manomboka amin'ny kilasy famaranana ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Betsaka ny te hianatra, betsaka ny tady fanampiana satria betsaka koa ny ankizy malagasy no tena sahirana ka tadiavinay ny fanampiana zay ary mbola tadiavinay koa mba hitombo bebe kokoa satria betsaka dia betsaka ny Cisco any amin'ny Cisco any amin'ny province rehetra tena mbola sahirana be mangataka izahay mba hitombo bebe kokoa ampahafantarina ny faritra rehetra fa misy hamatsy fianarana io ONG Direct Aid. Eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 9 isa-taona ireo mpianatra no mahazo izay fanohanana ara-bola izay. Tanjona ny anampy azy ireo anohy ny fianarany amin'ny mpilaminana sy ampiena ny vesatra mianjady amin'ny ray aman-dreny. Fanomezana vatsim-pianarana zao dia mitondra avantage maro aminanay amin'ny resaka fianaranay, amin'ny resaka budgetnay andavanandro. Kabary jiabinay zany milamina azy ny bourse ty. Nahazo vatsim-pianarana moa zany zay dia ny tokony menandreo tsy maintsy ataonay izay hatafitanay. Tsy ho verivery foana zany le vola nomendreo anay, le fanampiana nomendry anay fa tsy maintsy ezaka zay amitan'ny fianaranay hatramin'ny farany.
manana anjara toerana lehibe amin'ny ady amin'ny fitsoanan-darana an-tsekoly ny fisy ny vatsim-pianarana toy izao. Matetika dia tsy fampianenti-manana no antony lehibe mahatonga ny tanora maro tsy havita ny fianarany. Raha misy kosa nefa ny fanohanana dia mitombo ny vitana ahafahan'izy ireo manohy ny lalana makany amin'ny asa sy no avy tsara kokoa. L'organisation direct aide accorde des bourses. Manome boursa ho an'ny mpianatra manomboka amin'ny classe première madrapatapitry ny fianarany eny amin'ny université ny ONG direct aide manodidina ny 500 € hatramin'ny arivo ny fanohanana ho an'ny mpianatra iray. Sy vanina hanana solotena amin'ny fisitrana io bourse io avokoa ny saparitra mba samy hanana ny manavanana azy. Fepetra takina ny fahazonana autonemique hatrany sy ny fahavononana. Le bénéficiaire est l'excellence académique et le sérieux. Ny fanomezana tosika toy izao kosa dia natao ampirisiana ny tanora hiezaka bebe kokoa amin'ny fianarana satria fantatra izy ireo fa misy ny rafitra manohana ny ezaka sy ny fahamendrena ataon'izy ireo. Anisan'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny fanohanana ny setry ny fanabeazana satria ireo mpianatra izay tafita no volavolaina ho avy ny firenena. Vaovao tsara eo amin'ny sehatry ny fahaiza-mahandro kosa i Madagasikara no voalohany i Maurice faharoa tamin'ilay fifanitsanana ahafantarana izay solotena ny continent africaine hiatrika ilay ICC na International Catering Cup izy ity izay fifananandreo mpahandro matianina maneran-tany izy io ary ho tanterahana any Sierra Leone amin'ny volana janoary amin'ny taona 2024 izany mbola manana volana maromaro izy ireo entina manomana izany zany hoe manana embolana eo ny ekipa malagasy ny ekipa mauriciana mialohan'izay Ange Firabe Manakaja Stéphane Alphonse no mitondra amintsika ny vaovao mandinina izay. L'Afrique en janvier 2027 à Lyon au Sierra et Madagascar. Ny lafiny fandrindrana sy ny fahadiovana no tena nampiavaka ny ekipa malagasy tamin'ireo mpifaninana hafa ka nahazoana ny laharana voalohany. Vonona hanao fikarohana ny tsara kokoa ho mendrika ny fifaninanana maneran-tany ho an'ny mpahandro matianina ho tanterahana ny janoary 2024 izy ireo ary tsy hiandry ela dia hanomana sy hanao fanazarantena indray. Tenen'ny jury teo mitovy fotoana ny thème ny ekipa anankefatra misy fruits de mer karazana anankefatra misy saumon Saint-Jacques crevette dia filet de mero dia izay no natao entrée froide sy entrée chaude. Ny tombony resaka organisation tsika bien organisé resaka hygiène sy ny marche en avant lama tsara zay tena avantage. Technique mila mitady technique vaovao saveur koa mila mitady zavatra tsara lavitra kokoa. Dia manomboka ny préparation sy ny équipe koa mondialiste daholo dia ambony kokoa ny niveau zany dia tiazao dia manomboka manao préparation sahady. Ny fanatrehana ireo mpifanandrina avy amina kontinanta hafa any amin'ny ICC no hifantohana manomboka eto hoy ny ekipa mauriciana. Vonona hitondra ny tsara indrindra izy ireo ho fiarovana ny voninahitry ny kontinanta afrikana. Pour les mondiales de l'ICC en 2027 en janvier, donc on a du pain sur la planche. Ny amin'izany indrindra hanampy sy hanaraka akaiky ny fiomanany rehetra solotenan'ny kontinanta afrikana ireto ny chef lalaina amin'ny maha ambassadeur ny ICC azy aty Afrika. Aorianan'ity androany ity dia manana enim-bolana eo ny ekipa Madagascar sy ekipa Maurice io manana amin'ny finale izay atao any Lyon mandritra ny Salon Sierra. Amin'ny Coupe du Monde tsy reny fotsiny zavatra atao ny heure tsy miova fa mbola miampy zavatra fa maromaro ohatra hoe miampy karazana pièce cocktail mise en bouche mbola miampy pièce artistique croque en bouche en dessert mbola asa mafy be kokoa reo zany fa zay moa hoe ambassadeur anaty Afrique zay hoe efa manana l'expérience dia
tenako vonina anampy amin'zareo anampy amin'zareo amin'izay fanomanana zay tsy ny ekipa Madagasikara ihany fa na ny ekipany Maurice ary satria ny Afrika no andeha représententsika dia manampy an'ireo ekipa anankiroa ireo za amin'ny resaka farazana tao. Anisan'ny ofaofa teto ny sainam-pirenena malagasy naneho hafaliana sy fireharehana amin'ny fahaiza-manao ny ekipa-pirenena eo amin'ny sehatry ny nahandro ireo malagasy nanotrona ity lanonana fanolorana ny amboara ity. Vaovao mahafinaritra ho an'ny firenentsika izay fa ao anatin'ny famatsiana ny akora ao anatin'izay nahandro izay indrindra dia nisany mamokatra legioma betsaka raha ny commune Anjevagara satria efa mihoatra ny 4 taona isan-taona raha ny vokatra legioma manokana mivoaka amin'ity community izay mamatsy Antananarivo sy ny manodidina ary ankoatra ny legioma dia mamokatra ronono ihany koa ny commune Anjevagara saingy mbola tsy voahodina izany. Anisany ho ampirantiana ao anatin'ilay hetsika karakarain'ny chambre de commerce de l'industrie ny vokatry ny tantsaha izay ho tanterahana amin'ny faha 4 sy ny faha 5 ny volana Jona izay vokatra izay hoentin'ny miraindray anjasy fanirikely kosa ny fampahafantarana izany. Lena indrindra ny legioma toy ny karaoty, ny voatabia, ny salady no tena mampalaza ny commune Anjevagara. Mihoatra ny 4 taona isan-taona ireo vokatra miakatra avy eo izay mamatsy Antananarivo sy ny faritra manodidina. Toy izany ihany koa ny fiompiana, omby, ny kisoa, ny akoho-mamborona sy ny vokatra ronono izay ho hita ao anatin'ny ranto vokatra efa 420 ka hatramin'ny 1020 ny volana Jiona. Anjevagara dia ny zavatra hitantsika ao anatin'ny ranto vokatra zany ao anatin'izay hoe akoatran'ny resaka fambolena sy fiompiana misy tetikasa maro miasany aminay ihany dia ireo tantsaha misitraka ao anatin'izay tetikasa zay no ampirantiny vokany ao. Misy ny resaka hatramina misy karazany moa ilay izy dia mivoy ihany koa zay amin'izao fotoana izao ny resaka agroekôlôzia ao anatin'ny fambolena dia ho avy eo zany zareo ampiranty vokatra. Eo ihany koa misy ny resaka zezika ohatra ny hoe zezika kankana, lombrika, dia ny sakafom-biby, sakafon'ny akoho avy amin'ny lalitra, dia ny fambolena ny fiompiana akoho gasy ohatrohatr'izany zany ny zavatra mety hitrango ao anatiny eo sy ny tanjaky ny commune ihany koa. Misy ihany koa ny mpamokatra ronono eo amin'ny resaka fiompiana hatreto zany aloha ny anay mbola resaka production fotsiny dia manana ronono zany le fikambanana tantsana le coopérative dia mbola tsy mavita manao transformation amin'izao izay moa zany hoe iarahana miasa amin'ny chambre de commerce. Anoana zao hetsika izao ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo. Dia tafiditra ao anatin'izay andraikitry ny chambre de commerce zay zany ny manasongadina ny arena misy any amin'ny faritra izay misy atao amin'ny région Nalamanga dia ny tany pitaon'ity zany dia ny commune Anjeva sy ny commune manodidina ho an'ny district Navaradrano no vidiana. Ampolina hatrany efa ho hita ao anatin'ity ranto vokatra ity. Dia izay no manakatona tanteraka ny vavantsika tamin'ity alahady ity angasitrahana finosika tsirairay avy tany atokantrano tany sy nitsaraka amin'ny televiziona malagasy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ho an'ny toy ny lalao mondial dia ny lalao amin'ny 2 maraina no ho arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy fandona ny Côte d'Ivoire sy Équateur hialohavana fandarana manokana amin'ny mpanao gazety ara-panatanjahanteny televiziona malagasy hatramin'izany ka dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy mandra-pena manaraka indray eto plasy.